Anamako ny fiarabana ny vehivavy rehetra amin'ny fotoana androany ity. Je prends juste un petit moment pour parler en malagasy, ensuite je continuerai en français pour que les non-malgasophones comprennent. Fetintsika malagasy moa vehivavy malagasy ity androany ity. Tsy fetena nefa fa fampatsiahivana ihany koa ny zontsika ary ihany koa fanentanana ny fiarahamonina manoloana ny zavatra miandry noho ny tsy firalentan'ny ny fiarahamonina, zany hoe tsy miralenta ny vavy sy ny lahy. Dia misy fikambanana maromaro zany eto hiresaka momba izany. Ny antony voalohany aloha dia ny hoe tsy mitovy ny heriny. Meno hoe izany rehetra zany anefa dia maneho ny fialan-tsiny ny tena tompoko satria izany ihany ny tena eto anoloanareo fa tsy zoky koa mialatsiny ary azo omena ianareo izay manatrika ihany koa izany ary mety ihany koa ho fialana amin'ny fahadisoana amin'ny fitenenana satria mety hikiavivy ihany ny tenako tsy havanana loatra raha isy diso ny olona izay. Dia araba tolotra anareo fanajana asina ho antsika malagasy moa dia manadanja ny tena tonga dia izay no anovoako azy. Ka mialohan'ny resako ny fanazavana izay nomanina momba ity fifandraisan'ny kolontsaina sy ny vehivavy malagasy ity dia ilaza ohabolana vitsivitsy ato, ohabolana nalaina tataon'ny ohabolana proverbe malgasy izay nangoniny Holder. Tamin'ny fotoana 1920 no tonga teo amin'ny firenentsika ny soratra latinina. Ny aloha izay dia ny sorabe no nanoratana ny teny malagasy ary ny manam-pahaizana sy ny mpanjaka ihany miainga avy any amin'ny moa izany fomba izany ary nampita tamin'ny mpanjaka maro isany ny mpanjaka merina hatrany amin'ny mpanjaka varatra tany koa no nampiasa ny sorabe. Izany hoe teny arabo no nanoratana, soratra arabo no nanoratana ny teny malagasy amin'ny tongadiny teny malagasy zany. Ka tonga ny missionnaire anglisy nampiditra ny alfabeta na ny abidia malagasy araka ny fantatsika amin'izao fotoana izao dia nanomboka teo zany no nangonina itony hainteny na ohabolana itony fantatsika ny mozera dia isan'ny voalohany nanangona izany tany amin'ny fasivyambinifolo taonjato fasivyambinifolo. Dia teo ihany koa i Jean Paul izay fantatsika ihany koa nanangona ny hainteny ireny. Ohabolana vitsivitsy zany no atolotra ny antsika. Dia fa sady mba mieritreritra koa isika zany hoe inona ny lanjan'izany no ohabolana izany raha ny fahemoantsika azy. Tsara ho marina amintsika fotsiny fa teo amin'ny malagasy dia vitsy ny vehivavy no mandray fitenenana. Raha ny tena marina aza dia tsy mandray fitenenana amin'ny vehivavy malagasy fa ny lehilahy no mitambary. Izay zany tany amin'ny Andohany. Toy moa tany amin'ny taonjato fasivyambinifolo izany hoe tena mbola tamin'ny ankrobe misy. Taty aoriana efa nivoatra dia misy ny fampianarana ny kabary any anatin'ny fikambanana samihafa isan'izany ohatra ny Fimpima dia miteny teny malagasy mampiasa kabary malagasy ny vehivavy ary manao kabary am-panambadiana azy. Toy izao ary kosa no haintsika ao anatin'ny ohabolana proverbe malgasy. Izy lahy sady mahery, izao vavy sady malemy. Izy lahy sady mahery, izao vavy sady malemy. Mahantra kosa raha momba fa miary ho anjana-drafy. Ny adalan'ny hafa iomezana, ny adalan'ny tena tafindamba. Toy ny rehao ny vavy indray no malaza. Toy ny rehao ny vavy indray no malaza. Aleo adala tena toy izay adala remianaka. Aleo adala tena toy izay adala remianaka. Ohatran'ny momba tsy misy manao azy reny. Tompananaka ka sarin'ny momba. Manao toy ny tezany izany ka ny vavy indray no feno no via. Ny lahy mamindray ny telo ka mahazo hevitra, ny vavy miondriky ny efatra no mahazo ny azy. Santionana izany. Je vais donc maintenant continuer en français.